fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Miobian'Andriamanitra ry mponina eran-tany, irao salamo izy satria be voninahitra. Tolory voninahitra izy amin'ny fideranao. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mampitolagaga ny asanao. Lehibe dia lehibe tokoa ty herinao, ka indro fa ikuiza ny fahavalonao. Iankoka aminao ny mponina eran-tany, sy hira salamo ho anao Andriamanitra. Eny, hira salamo ho fanajananao. Tongava izany asan'Andriamanitra, mitolagaga ny olombelona amin'ity ataony. Ny ranomasina novany ho tany maina, ny tany razanay izany tamin'ny tany maina izany. Mahery izy ka misy fehy mandrakizay, arahin'ny maso ny firenena isa tsy tokony, ka ny komy dia tsy ho afa-mitraka. Isika rehetra isaora ilay Andriamanitsika, ataovy maredona ny fiderana azy satria izy ny mahavelona ainantsika. Tsy navelano solafa mamindra isika, koa derao ny tompontsika fa mendrika izany ny tompo. Amen.
ho aniza tokoa moa ny dera tompo, ho anizany laza, ho anizany voninahitra va dia tianay atolotra anao irery ihany izany, satria ianao ilay Andriamanitra mendrika izany. Ko dia raisindray ny fisaorana sy ny fiderarana ary mifankalazana izay atolotra ianao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tianay ianao tompo sy sandratra amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tianay ianao hisandratra amin'ny alalan'ny fiainanay rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Tianay ianao hisandratra mba tena ianao tokoa no ho hita ary ianao no hanjaka na amin'izao onjam-peo izao na amin'izao fandarana izao na amin'ny fiainany tsirairay avy aminay izay mpanaraka ny fandarana, mba tena hanomezan'olona voninahitra anao koa amin'ny alalan'ny fisinay. Ko dia mangataka aminao ary tompo mba hatanteraka izany, mba hanirahanao indray ny fanainao masina tsara indrindra, mba hanaisotra izay rehetra tsy nambolen'ny tananao na ao anatin'ny fonay na ny fisainanay na ny fieritreretanay tsisy pahalala koa, fa ho diovinao indray izahay ary tianay ho avozinao aminao mandrakariva ny fiainanay manontolo, mba ianao Kristy tokoa no tompo sy ho mpanjaka ho asandratray amin'ny fiainanay. Dia mangataka aminao izay mba hitenenay, mba hampianatra anay amin'ny fombanao mahandriamanitra anao, ary mangataka aminao mba tena hoe ianao no elo lalana ny teny izay fampizarana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, anepony izay rehetra miaino sy manaraka izany. Dia amin'ny anaranao Kristy tompo no hametrahanay indray izao fandarana izao, sy hametrahanay ny toe-po amin'ny mampananay tsiraray ahy. Misaotra Jesosy Kristy tompo. Amen. Ia faly miarabantsika rehetra indray namanareo Camille Falimanana ary faly mamangy ny tokantranontsika na mamangy antsika tsirairay avy amin'ny alalan'izao onjam-peo izao na iza toerana misy antsika, ary iriko ihany koa raha tena hovangin'ny tompo indray ny fotsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ary rehefa mamangy antsika ny tompo dia izao hoe ny fiadanany tokoa ny hitoetra ho amintsika tsirairay avy, na manahoana zavatra lalovanao na iainanao na sedrainao amin'izao ora sy fotoana izao, dia ilay fiadanan'Andriamanitra tokoa anie no ho tononona amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, amin'ny fotsika tsirairay avy, amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay mpanaraka izao fandarana isika samy isika izao. Dia faly tokoa miaraka amintsika ary faly mandrakariva mizara ny atsara sy ama amin'ny tenin'Andriamanitra amintsika tanora, satria mamy tokoa ny tenin'Andriamanitra ary nahatonga ny mpanao salama hoe nahandramako ny teninao izy ka mamy lavitra noho ny tantely. Asa nambatsampanao zany hoe ohatra n'iza ny tsirony amamy ny tantely, fa ny olona tokoa rehefa tena miaina mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainana dia mahita fa tena mamy zany tenin'Andriamanitra izany. Mahatonga anao hiteny hoe mamy manko ny tenin'Andriamanitra, hitanao loatra le zavatsoa zay voarainao amin'ny alalan'ireny tenin'Andriamanitra ireny, satria ny tenin'Andriamanitra faniliny tongotrika sy fanazavana ny lalantsika. Ny tenin'Andriamanitra no toy ny sabatra roa alela zay manindrona ny ato fanahintsika ka mahatonga antsika andiny tena eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa no entintsika antsina zay diso eo amin'ny fiainantsika. Mbola ny tenin'Andriamanitra ihany koa nefa no entina andresen-dahatra olona eo amin'ny fiainana, fa tsy ny fahaiza-miteny na ny fahaizana manome inty fomba fijery maro samihafa, fa ny tenin'Andriamanitra no mahefa izany. Zay nahatonga ny Paoly nanoratra rehefa nanoratra ho an'ny Timoty, izy Timoty 2:7-10 nanao hoe fa zay soratra rehetra nomeny tsindro mand'Andriamanitra hozy izy dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiny zay diso, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara anao ny asa tsara
rehetra. Ary zay ihany koa no irina amin'ny alalan'izao soratra amin'ny alalan'izao fandaran'izao hoe ny soratra masina rehetra zay nomeny nitsindry mandr'Andriamanitra de tena ahasoatsika tokoa afatsika manovo fampianarana marina. Indrindra manko ny filazan'ny Timoty faharoa 7:5-10 amin'ny dika teny ombonina ny eto Madagasikara ny DM de hoy izy ny filaza manao hoe ny soratra masina rehetra de nomeny nitsindry mandr'Andriamanitra sady mahasoa hampianarana ny marina. Tady fampianarana marina ve ianao de ny tenin'Andriamanitra ihany. Kanefa zao manana ny toetsain'ny kristianina tany Bery fa tsara lavitra noho ny kristianina tany Tesalonika ny tany Bery. Satria nanina na tsara lavitra azy izy Paoly. Satria ny kristianina tany Bery raha vao misy mampianatra azy tenin'Andriamanitra de tsy mena ambolo fotsiny izy fa amarininy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay fampianarana voarainy raha tena mitombona tokoa zany na mifanipaka amin'ny soratra masina. Fa misy manko mampianatra tenin'Andriamanitra fa ampahany amin'ny tenin'Andriamanitra no ampiasainy. De rehefa jerena ny fijerekabeany amin'ny tenin'Andriamanitra de zavatra fanipaka mihitsy, zavatra ambarany sy ny hevi-pavetany ny soratra masina. Fa ny tenin'Andriamanitra hoy Paoly raha nanoratra ho an'ny Timoty izy de hoe ny soratra rehetra, ny soratra masina rehetra de nomeny nitsindry mandr'Andriamanitra sady mahasoa hampianarana ny marina, handresen-dahatra, hantsiana ny diso, hanabeazana ho tia rariny. Ary zany mila tadiditsika hoe isika tanora raha mianatra tenin'Andriamanitra eto amin'ity fandarana isika samy isika ty de ny tanjona de mitovy araka nambaran'ny Paoly apôstôly hoe ho beazantsika mba ho tia rariny, beazantsika hahafantatra ny marina. Ary ny vokany eo amin'ny 7:7 amin'ny Timoty faharoa 7 io de hoy izy eo amin'ny 7:7 hoe mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana ary ary fitaovana hanao asa soa isan-karazany. Ary zay mahafinaritra ny dika teny ombonina eto Madagasikara satria levy teny eo de akaikikaiky antsika tanora kokoa. Mba hahatonga ny olon'Andriamanitra hozy izy ho tsara ofana. Ny fanofana tsara indrindra ho antsika tanora ve de ny tenin'Andriamanitra. Ary sy ary fitaovana hoy izy. Inona le fitaovana omenantsika de tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ka anaraka izao fandarana izao ary ianao andalina soratra masina isika fa aporisihako ianao mihitsy koa no andinika ny soratra masina ary anamarina izany na fandraika amin'ny soratra masina tokoa izany na tsy. Ary nizaniza mampianatra de zany toepo zany mila ananatsika. Koa dia ilay fiadanan'Andriamanitra hoa zay efa nitononiko taminareo tany am-boalohany mbola ameny no fosiny fisainantsika amin'ny fahafahatsika mbola mianatra ny tenin'Andriamanitra toy izao ihany koa. Fa andeha alohantsika anaraka hiram-bavaka anankiray ary raha hainao zany de manasa-pitiavanao koa hiara iombona ao anatin'ity hira-bavaka iray ity. Ni masunaye ifantukaminau asandataye ni masunaye nitalianao andiamanitro belarinaye nitananaye niandrivunzi aviaminau andiamanitro faizau tanizau rakudava masundrina rakiteuli masunai manadinu dinu anau airataye ni masunaye ifantukaminau asandataye ni masunaye nitalianao andiamanitro velarinaye nitananaye miandrivunzi aviaminau andiamanitro
satrina ive ny fanatrika aminao nefa ny fijerinay feno deviteri lava airatra eny masonay ifantoka aminao asandatra eny masonay mitarianao andriamanitra velarinay eny tananay miandrivonjy avy aminao andriamanitro ampianaro izay bahitanao pahary aminjavanoary taratriny edijao airatra eny masonay ifantoka aminao asandatra eny masonay mitarianao andriamanitro velarinay eny tananay miandrivonjy avy aminao andriamanitro. Asana mba tena toe-potsika tokoa zany hoe mba te ahita ny tompo zany eo amin'ny fiaina. Le mahita ny tompo tsy hoe mahita azy maso fa mahita azy mahatsapa ny asany eo amin'ny fiainantsika. Jereo ny raha mivoaka kely ao tokotaninao de misy rivotra de jereo fa mihetsika le ravikazo na raha sokafanao zao ny rideau ao tranonareo de mihetsika le rideau. Inona reny mampietsika an'io hoe rivotra hoy ianao fa iza le rivotra tsy hitanao fa le rideau mihetsika no hitanao. De ohatran'izay koa le olona mahita an'Andriamanitra tsy hitanao mivantan'Andriamanitra fa le asan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao no tsapanao. Ary zay le faniriana hoe te ahita an'Andriamanitra, le Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika zany tahaka an'le niteniko anao hoe jereo mihetsika ny ravikazo tsy hitanao zay rivotra mampihetsika azy fa ny asan'le rivotra no tsapanao. De ohatran'izay koa le mahita an'Andriamanitra tsy hitanao mivantan'Andriamanitra fa ny asan'Andriamanitra no hitanao mivantana. Fa saingy izao tadio fa isika tanora raha te ahita marina izany tokoa zany tena hoe fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany de mila tsarotsika indrindra fa tanteraka amintsika zany tenin'Andriamanitra zany. Raha ohatra ka misy fepetra le izy, raha ohatra ka manino haitsika tsara le Salamo 5:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Ahoana hoy izy Isaia azafady Isaia toko 5:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Hoy izy ny voasoratra ny teny manao hoe tsia tsy fohy tanan'ny tompo fa mahavonjy, tsy lalondalovana ny sofiny fa mahare, saingy ny eloko areo no mampisy hevitra manelanelana anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no manery azy hanafitava ho lavitra anareo ka tsy mahahaino anareo izy. Tsia tsy fohy tanan'ny tompo fa mahavonjy, tsy lalondalovana ny sofiny fa mahare, saingy ny eloko areo no mampisy hevitra manelanelana anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no manery azy hanafitava ho lavitra anareo ka tsy mahaino anareo. Inona ny tena tiana hitana amin'izany de hoe tsy hitantsika tanora tokoa zany atao hoe tanan'Andriamanitra miasa izany raha mbola miaina ao anatin'ny fahotana isika, raha mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana isika de tsy afaka hita ny fomba fiasan'Andriamanitra. Jereo anie alaivo ny tananao de ataovy eo anoloan'ny vavanao de asio taratasy eo anoloanao na ravikazo de tsofo le taratasy na le ravikazo fa toany amin'ny tananao le rivotra. Moa mihetsika ave? Tsy mihetsy satria misy lay tananao manakana
de tsy tonga le rivotra de ho tsisy afatran'izany eso le tanana fa manino io etsika de tsisy afan'izany ko raha mbola misy fahotana manelanelatsika amin'Andriamanitra de tsy afaka mahita ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika isika ka ny tenin'Andriamanitra fampianarana ho fantsiny izay diso ny tenin'Andriamanitra hoentina fandretren-dada fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa mitondra atsika ibebaka hiala amin'ny ratsy fanaotsika azay no lazay ny tantara faharotoko fa 7:4 hoe raha ny olona zay natsony amin'ny anarako no avy enetry tena hivavaka hitady ny tavako ka hiala amin'ny ratsy fanao dia n-danitra hozy Andriamanitra amela ny elony ary ahasitrana ny tany ndikan'izany dia zao hoe isika aloha ny mila miova vao afaka mahita an'Andriamanitra afaka miasa eo amin'ny fiainatsika sy eo manodidina antsika ka raha iresaka tsika androany ny fandarantsika iresaka manokana ny amin'ny hoe fahamatorana ara-panahy de tiako fantatra ao fa tsy afaka ho matotra isika raha tsy afaka avy nandiny tena eo anatrehan'ny tompo de andiny tena isika rehefa avy hoe tena matotra marina tokoa ave amin'ny fanarahako amin'ny tompo tena manana fahamatorana ara-panahy tokoa ave am'izao anio izao am'izao toerana misy azy ao manana fahamatorana ara-panahy ave fa ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa tsy resaka hoe fahelana ny fanarahana ny tompo tsy hoe fa ela be any nandrainy Jesosy tompo sy mpanjosaiko de efa matotra tsy ohatry ny fiainan'olombelo io ko hoe arakaraky ny tombon'ny taonany hoe lazainy hoe matotra iny olo iny fiavalabe tsy zay fa ho hitantsika eo hoe ahoana atao hoe fahamatorana ara-panahy fa misy efa ela nanarana ny tompo fa de mbola zaza foana fa zay no loha votoato mifandaratsika ho arahantsika rehefa avy eo aorinanirana ndao aloha ary io manenao handray noty am'le hoe fahamatorana ara-panahy eo anivon'ny tanora kristianina na eo anivon'ny kristianina amin'ny akapobeany mihitsy mandram-piomankomanao ary de zao no mila tadiana ny olona teo matotra ny fampidirana ampidirako azy de zao hoe tsy maintsy tefena aloha ary rehefa avy tefen'Andriamanitra ny olona de manjary tonga matotra izy ary mifanefen'Andriamanitra tsy mora fa mahafinaritra tsy mahafinaritra iainana fa rehefa maharitra amin'ny fanefen'Andriamanitra ianao de hitanao hoe manomboka mihamatotra ny fiainanao ary manomboka mitondra votsara ny fiainao amin'ny manodidina anao ka mandrom-piomankomantsika ary ho amin'ny fandraisana izany loha hevitra hoe kristianina matotra ara-panahy izany dia andeha aloha angatako amin'ny lafin'ny teknika isika hitarika atsika nomana atsika fa amin'ny fiatrainana izany loha hevitra izany satria tsy maintsy tefena ianao vao tonga olona matotra ao amin'ny tompo. Qui ne fleuriront pas, il
façonner. C'est toi le potier, l'artisan de ma vie. Oserais-je nier que je suis l'œuvre de tes mains? L'argile s'adresse-t-il au potier en lui disant « Mais tu n'y connais rien ?» Seigneur, viens regarder tout au fond de moi. Je veux que tu saches tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Andriamanitra tareo amin'ny lalanao marina ozy izy, ary raha misy zavatra mampahory atao anatiko dia esory atao anatiko zany fa tareo amin'ny lalan'ny fahamarinanao aho. Ary zany salamo zany tokoa mila toe-poananantsika raha te ho matotra eo amin'ny fiainantsika isika hoe tefeo a tompo, rantsano a de hain'Andriamanitra mampamokatra tsara ao antsika. Jereo reny voaloboka ireny, reny voaloboka tena mamokatra tsara ireny de tsy maintsy karakarain'ny mpamboatra azy, tapahany zay zavatra ravina maty eo aminy ary tondrahany izy, amboariny sy karakarainy mandrakariva izy de efa aveo izy mamovo tsara. Famatorana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika tanora kristianina. Ahoana ny ahatonga antsika tanora ho matotra amin'ny fanaranany tompo? Ahoana no ahatonga antsika tsy hijanona ho zaza foana amin'ny fanaranany tompo? De zao aloha voalohany indrindra hoe tsy maintsy mitombo isika, fa raha tsy mitombo anao de ho zaza mandrakariva. Raha tsy mitombo anao de manjary miena mazava ho azy. Zavatra raha tsy mitombo de miena na mijanona amin'izao foana. De mahatsikaiky any zany hoe olona mpanaradiany tompo de iny izy 10 taona lasa mbola hitanao iny ihany ny famatorany ara-panahy, mbola iny ihany ny toe-panahany, fa tsy me mivoatra, tsy me tsara. Ka zavatra voalohany ho jerentsika ary de zao hoe mila mitombo isika, fa mitombo manahoana mba hatsatrarantsika lay famatorana ara-panahy? Voalohany indrindra de mila mitombo isika ao amin'ny Kristy. Raha isonay ny baibolinao raha any an-trano any de jereo ny Efesiana 4:4, Efesiana 4:5-10 de manambara fa tokony mila mitombo isika. Hoy ny voasoratra ny teny manao hoe ny fitiavana kosa no hanambaratsika ny fampianarana marina, ka amin'ny lafiny rehetra ny no hitombotsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Ka amin'ny lafiny rehetra ny no hitombotsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Ny fitombona amin'ny fanaranan'i Kristy de zao hoe amin'ny lafiny rehetra mihitsy mila mitombo isika amin'ny fifandraisan'i Kristy.
na amin'ny fanompona an'Andriamanitra, na amin'ny fifandraisanao manolo ao anivon'ny tokantranonao, na amin'ny mpiara-mianatra aminao, na amin'ny olona manodidina anao, dia mila hitantaratra zany. Ary ahoana hoe amin'ny lafiny rehetra anie no hitombotsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Amin'ny lafiny rehetra, inona ny akolafim-piainanao mbola tsy Kristy no manjaka ao anatin'izany. Be dia be ny olona manantona ny Kristy a, fa manantona ny Kristy izy dia misy lakile 20 any aminy, lakile mpiainana zany a, lakile an'ny vola, lakile an'ny fitiavana, lakile an'ny fifandraisana, lakile an'ny asa, lakile an'ny tokantrano, lakile, misy lakile mpiainana be dia be, mana lakile 20 izy ohatra, dia omeny ny Kristy ny 5 da 5 tazonina. Zany hoe reto tompo aho omeko anao, fa ty kosa sarotra be amiko ny manome azy an'ity an'Andriamanitra. Ohatra, mbola mifoka sigara ihany hoe iny tsy mety amiko. Misy tanora manao an'izany. Mbola misy mijangajanga, fa tanora kristianina zao a, mbola miaina ao anatin'ny fahalotom-pitondran-tena. Dia tena kristianina marina tokoa ve moa fanontany angezabe mipetraka koa zany. Fa zao raha misy lakile 20 any amin'ny eo amin'ny fiainanao a, tsisy ilain'Andriamanitra reny, fa lakile anankiray ihany ny dediavina. Dia lakile iny, le lakile passe-partout. Le lakile passe-partout ny tian'Andriamanitra omenao azy mba hahafahany miditra amin'ny lafim-piainanao manontolo. Noho izany ny atao hoe mitombo amin'ny lafiny rehetra, amin'ny firaisana amin'ny Kristy izay loha, dia zao hoe omenao anan'ny Kristy daholo ny lakile mpiainanao rehetra, zany hoe le lakile passe-partout. Ka rehefa menao azy iny dia zao hoe afaka miditra amin'ny lafim-piainanao manontolo izy. Ary rehefa afaka miditra amin'ny lafim-piainanao manontolo izy a, dia manomboka mitombo anao, dia manomboka marina aminao, ohatra le irantsika teo hoe tsy zao tsony no velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Izy tsy maintsy mitombo, izao tsy maintsy miena. Zany ny toe-tsainana ny Jaona mpanao batisa. Izy tsy maintsy mitombo, izao tsy maintsy miena. Dia indray Paoly apôstôly hoe niarana ombonina tamin'ny Kristy teo ambony hazo fijaliana aho, tsy izao tsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia hoy izy tsika tanora matetika hoe sarotra be zany, fa mety ho ana mpanompon'Andriamanitra ihany zany. Ho an'ny kristianina rehetra zany. Rehefa mitombo ao amin'ny Kristy isika, dia zao hoe mitombo amin'ny firaisana amin'ny Kristy izay lohany. Ary rehefa mitombo amin'io tsika dia manjary manova ny fiainantsika. Fa ny faharoa mila misongadina tadidintsika tanoraka ihany koa dia zao hoe mitombo amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra ny no hitombotsika firaisana amin'ny Kristy izay lohany. Fa anakay indrindra ihany koa Tesalonianina voalohany 4:7 andininy 12. Tesalonianina voalohany 4:7 andininy 12 dia hoy ny vaky ny teny manao hoe ary izay Andriamanitsika sady raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ny hitari-dalana anay ho aty aminareo. Ny tompo anie hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ho tahaka ny hitiavanay anareo. Ny tompo anie hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra. Zany hoe ny fitombona amin'ny fanaran'ny tompo dia zao hoe fitombona fifankatiavana, fitombona ao amin'ny fitiavana, fitombona amin'ny fifankatiavana hoy aho, ary fitombona amin'ny fitiavana. Ny afantarana fa tena memandroso amin'ny fanaran'ny tompo ny olona anankiray dia be fitiavana. Ary zay fitiavana ao anatin'izay dia tena mampiavaka azy amin'ny olona manodidina azy. Satria maninona? Andriamanitra fitiavana no arahany. Ary Andriamanitra fitiavana no arahany a, tsy fankalana ny fomba fiainany, fa fitiavana. Satria ilay Andriamanitra fitiavana izay arahany a dia mampianatra azy hiaina ao anatin'ny fitiavana ihany koa. Ka ny faharoa mila tadidintsika tanora dia zao hoe raha manaraka ny tompo isika dia mila mitombo amin'ny fitiavana. Mila mitombo amin'ny fitiavana. Tsara ne zany atao hoe olona mitombo amin'ny fitiavana zany.
ary tadidio fa amin'izao fotoana ny fiainan'ny olona miena ny fitiavany, arakaraka mahela ny fiarahan'ny olona eny matetika mampiena ny fitiavana, fa raha fitiavana amin'ny Kristy dia zao mitombo ny fitiavana. Fahatelo, mila tadiditsika tanoa ihany koa raha hoe mila mitombo amin'ny fanarana ny Kristy zany a, de inona koa ny mila mitombo. Hebreo 4:9 andininy voalohany. Hebreo 4:9 de hoy mivaky ny teny manao hoe noho izany aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana momba ny Kristy, fa aoka isika androso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe. Noho izany aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana momba ny Kristy, fa aoka isika androso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe. Raha ny mpianatra anakay isaky ny mianatra de ao amin'ny T1 eo foana na maternelle ao foana de mba mampieritreritra, mbola manoratra A, B, D, mianatra misy isa, roa, telo, efatra, raha mbola izany foana ny fiainanao amin'ny fanarana ny tompo de mampalahelo ianao. Fa mila mitombo amin'ny fahalalana ny soratra masina isika, amin'ny fianarana momba ny Kristy isika, fa ny sasany de indraindray le fampianarana fototra azy mbola tsy eo, na de fampianarana fototra iny foana no roitiny eo iainana eo, fa mila mitombo amin'ny fampianarana olon-dehibe tsika. Iny zany fampianarana olon-dehibe zany be dehibe zany lafiny zany, fa ho resantsika eo anakay am'zany le hoe famatorana ara-panahy, satria tsy ampy fontsiny mandray ny Kristy ho tompo famonjy ny fiainanao, fa mila mitombo anao amin'ny fanarana ny Kristy. Ka mitombo de mitombo amin'ny fiampianarana sahaza ny olon-dehibe, de efa vetikanina zany fa tsy ronono mpanatso. Mitombo, ary zay dirako amin'ity manaraka ity, Petera 2:2. Petera 2:2 de hoy ny filaza ny teny manao hoe tahaka ny zaza vao teraka ianareo, ka ireo fatratra ilay ronono madio zay, zany hoe ny tenin'Andriamanitra, mba hitombonareo amin'izany ka azonareo famonjena. Ireo fatratra ny tenin'Andriamanitra mba hitombonareo amin'izany. Move isika tanora mitombo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Mba petra hoe ny fanontaniana, isaky niny ianao mamaky baiboly, ary rehefa mamaky baiboly ianao de ahoana ny fomba famakinao azy? Zay teny tianao vakiana ihany ve? Sa manana fomba famakiana matotra mihitsy ianao, ohatrany hoe reny karatry ny mpiara-maka ny baiboly reny ohatra, na reny mofinaina reny ohatra. Fa ilaina ny mamaky tenin'Andriamanitra, ary mila mitombo amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra tsika. Ny sasany indraindray mionona fotsiny amina iny ty sy fehezanteny ray isan'andro amin'ny baiboly, ohatra mandray reny bonne semence reny izy de verset biblika ray de zay tsara zany, fa tsy hoe ratsy fa mila tena mamaky baiboly mihitsy sika tanora, mila mitombo amin'izany raha te hiditra amin'ny atao hoe famatorana ara-panahy. Ianao ve le karazan'olona mamaky baiboly isan'andro, sa isan-kalahady, sa indraindray rehefa mba te hamaky no mandray baiboly? Fa tadio fa raha izany ny fiainanao tsy ho matotra anao viana ianao, fa ny olona matotra ara-panahy de mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, araka ambaran'io Petera 2:2 io, hoe mila mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra isika, mila mitombo fatratra amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, ary mila haitsika zany atao hoe matsiro, ary mitondra soatsika tanora zany famakina ny soratra masina izany. Ary mifarana, raha hitombo ihany koa isika tanora de mila mitombo amin'inony, mila mitombo manahoana. Jereo ane Petera 2:1 andininy 5 sy ny 9. Petera 2:1 andininy 5 sy ny 9 de hoy ny voasoratra manao hoe ka ho annoho izany aoka hiezaka mafy tokoa ianareo, ka ny finoanareo ombay hatsara-panahy sy ny hatsara-panareo ombay fahalalana, ny fahalalànareo ombay fahononam-po, ny fahononam-ponareo ombay faharetana,
ny faharetanareo ombay firaiketam-po amin'Andriamanitra. Ny firaiketam-po amin'Andriamanitra ombay fandalana ireo havana iray finoana. Ny fandalana ny havana iray finoana ombay fitiavana ny olona rehetra. Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo dia anjoary mazoto sady mahavokatra anareo amin'ny fahalalana bebe kokoa any Jesosy Kristy tompontsika. Petera voalohany, Petera faharoa toko voalohany, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Mila mitombo amin'ireo toetra ireo isika. Ary ny andininy fahavalo dia mametraka tsara izy fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo dia anjary mazoto sady mahavokatra ianareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an Jesosy Kristy tompontsika. Inona le toetra? Raha andray vitsivitsy dia zao hoe anisan'izay ny atsara-panahy. Io le Galatiana toko 5 andian'ny 12. Atsara-panahy, fahalalana. Mahadiso anareo ny soratra masina tsy fahalalànareo ny tenin'Andriamanitra. Ringana an'io noho ny tsy fisian'ny fahalalana hoy izy ny Amosa. Fa zay mila tadidina. Mila mahay tenin'Andriamanitra isika. Mila mahay tenin'Andriamanitra. Mila mitombo amin'inona ihany koa fahononam-po. Zany hoe fifehezan-tena zany eo amin'ny fiara. Mila mitombo amin'izany tsika tanora. Ka vereny vakina indray io Petera faharoa io toko voalohany andininy 5 ka hatramin'ny fahavalo dia ho hitanao. Fa ny farany Petera faharoa ihany toko 7 andininy 17. Inona ny mila hitombotsika tanora? Inona ny mila hitombotsika eo amin'ny fiainana? Petera faharoa toko 7 andininy 17 dia hoy ny varoky ny teny manao hoe fa mitomboa fahasoavana sy fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Fa mitomboa fahasoavana sy fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Mila mitombo amin'ny fahasoavana isika. Mila mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy isika. Mananareo tsika tanora dia tadio fa hanomboka hematotra isika zay. Hanomboka hematotra isika. Ka veziko ary zay dia zao hoe mitombo ao amin'ny Kristy. Mitombo ao amin'ny Kristy amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny alalan'iny fitiavana. Amin'ny alalan'iny fampianarana. Amin'ny alalan'iny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ireny ireo toetra maro samihafa. Zay nambaran'ny Petera faharoa toko voalohany andininy 5 ka hatramin'ny fahavalo teo. Ary mitombo amin'inona ny farany? Mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy. Ireo natao hoe fototra ahafahantsika mitombo ara-panahy. Ireo ny fototra ahafahantsika mitombo ara-panahy. Ary rehefa mitombo ara-panahy isika dia manjary olona manina amin'izay rehefa avy eo olona matotra. Dia zay no jerentsika rehefa avy eo hoe ahoana izany natao hoe fahamatorana ao amin'ny Kristy izany. Ahoana izany natao hoe fahamatorana ao amin'ny Kristy izany. Fa meteza ho ho tefen'Andriamanitra. Fa ny zavatra tefena ange no afaka mitombo sy metsara. Fa tsy manaiky tefena ianao sarotra aminao ny ahitan'izany atao hoe fitombona ara-panahy ao amin'ny Kristy izany. Tefeo aho tompo.
rehefa te fiain'andriamanitra dia manana finiavana androso amin'ny fahamatorana, ary le fangatahana fanefena amin'andriamanitra tsy zavatra mora. Fa rehefa hitanao hoe tianao tsara ianao de izy ianao hoe anboary indray ny fiainako andriamanitra, fa rehefa te fiain'andriamanitra koa dia mila miomana fa hamaivay ny fiainanao, handalo zavatsarotra ianao, kanefa aoriana reny fahasarotana ny famaizany ny fanefen'ny tompo reny dia zao hoe hahitanao ny tanan'andriamanitra ary ho tsapanao ny vokatsoan'izany atao hoe fanefen'andriamanitra amin'ny fiainanao izany tokoa. Mitombo zay vao afaka matotra, mitombo amin'ny fitiavana, mitombo amin'ny fitiavana ny tenin'andriamanitra, mitombo amin'ny fahalalana tsara, mitombo amin'ny firaisana amin'ny Kristy, mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana. Dia efa avy eo miditra amin'ny fahamatorana, fa ahoana ary no atao ahazona ny fahamatorana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika tanora kristiana? Ahoana no tokony ataontsika ahatonga antsika tena hoe matotra tokoa izany olona izany? Tsy misy afa-tsy ny tenin'andriamanitra andeha ho jerentsika, kely dia lasa lehibe, kely dia lehibe. Zany foana filazan'ny tenin'andriamanitra, ary zay no anisan'ny tenin'andriamanitra maromaro ho jerentsika teto. Korintiana voalohany toko 7:10-11. Korintiana voalohany toko 7:11-11. Ndika teny ombonina eto Madagasikara moa no ampiasaintsika atao anatin'ny fandarana isika samy isika. Dia hoy ny voasoratry ny teny manao hoe: fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Rehefa tonga olon-dehibe aho dia nariko avokoa ny fanaon-jaza. Rehefa tonga olon-dehibe aho dia nariko avokoa ny fanaon-jaza. Inona ny tiana olazaina amin'izany? Ny olona manarany an'i Kristy manana fahamatorana dia mahatsapa teny hoe teto aho taloha, eto amin'izao fotoana. Raha eto amin'izao fotoana tsy mety amiko intsony manana izany toetra zany. Matetika tsika tanora kristianina rehefa mbola zaza ara-panahy dia tia miady hevitra, dia mafanafana fo. Tsy ratsy zany a, tsy mahaolana an'izany a, fa saingy zao andalovana zany. Fa rehefa manomboka be matotra ianao a, dia manjary misaina ianao vao miteny, fa tsy ny fonao no ampiteneninao. Manjary fitory ianao, ny vavaka no alefanao voalohany, fa tsy ny teny no alefanao afafinao voalohany. Fa rehefa mbonimbonina zaza tsika matetika rehefa hitory tonga dia mafanafana fo be, tadidio fa fotoana andalovana reny. Fa manomboka be matotra ianao dia alohan'ny hitoriana dia zao mipetraka mihitsy ianao andro, mivavaka ianao, mangataka amin'ny tompony teny ianao, dia mandeha ampahendrena ianao miteny sy mitory amin'ny olona. Ary zany nge mahatonga ny olona misy tsy miova mihitsy, zaza foana eo amin'ny fiaina, olona mandeha amin'ny fo fa tsy mandeha amin'ny fisaina. Fandehana amin'ny fo tsy voatery ho ratsy foana, fa mifanarana ny tompo a tsy fo fotsiny fa saina ihany koa. Dia ny olona matotra, ny atao hoe olona matotra, dia mahay mampifandray an'io sainy sy ny fony io. Raha misy elanelana kely indrindra dia ny fo sy ny saina, zany hoe eo amin'ny tananao, ny tananao indroan'ny tananao iny angamba le izy, ny alavitan'ny fo sy ny saina, raha refesinao amin'ny ratsan-tananao zany. Fo kely io, nefa io ny sarotra indrindra ny mampanantona an'io hoe sady mandeha amin'ny fo no mandeha amin'ny fisainana. Ary zay nefa ny olona atao hoe matotra, tsy mandeha amin'ny fisainana be fotsiny, tsy mandeha amin'ny fo fotsiny, fa mandeha amin'ny fisainana sy ny fo feno fitiavana. Zany hoe ny olona matotra zany dia manary ny fanaony fony mbola zaza izy, fa rehefa lehibe izy a dia mandeha amin'ny fisainany maha-olon-dehibe azy. Ahoana hoy izy? Fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa rehefa tonga olon-dehibe aho dia nariko avokoa ny fanaon-jaza. Ny fandehanana amin'ny fahamatorana ara-panahy ve zany? Dia ny fivoaran'ny fiainanao. Fanaon-jaza ve zany sa fanaon'olon-dehibe? Fitenin-jaza ve zany sa fitenin'olon-dehibe? Fisainan-jaza ve zany sa fisainan'olon-dehibe? Fa ny olona ao amin'ny tompo dia mitombo
amin'ny fiteny, amin'ny fihevitra, amin'ny fisainana. Ny olon-dehibe dia zao hoe sady mandeha ara-tsaina no mandeha amin'ny fo fitiavana avokoa, fa tsy hoe mandeha amin'ny saina fotsiny na mandeha amin'ny fo fotsiny, fa mampifanatona ny fo sy ny saina. Dia izay rehetrarehetra iny feheziny inona fanan'Andriamanitra rehefa avy eo. Inona ary ny toetram-bola zaza ao aminao? Dia zao Ray Korintiana voalohany toko 7:10 hoe fony mbola zaza ao dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Efa tonga olon-dehibe ao dia nariko avokoa ny fanaon-jaza. Ianao ve le mbola nisany be tato-bolana? Fanaon-jaza ane zany. Mety tsy mitato-bola ianao fa tia mitantara fiainan'olona. Fitenin-jaza ane zany, fisainan-jaza ane zany, fomba fiainan-jaza ane zany. Ianao ve raha mahita tsy mety ataon'ny olona dia le olona mitsikera sa tonga dia mandray andraikitra dia manova an'ilay izy. Ny olon-dehibe anakay raha mahita zazakely anakay maloto zavatra ataony dia maka an'ilay zaza dia manasa. Fa ny zazakely anakay mahita olona maloto dia jereo ane zany lotony, jereo izy maloto be eo. Fitahinan-jaza ohatra zany koa ve ny fiainanao, ny fiainana ara-panahy raha mahita ny rahalahy na ny anabavinao lavo dia ianao ve anisan'ilay mpampitraka sa le mpandetika? Fa ny olona matotra ara-panahy dia mandray ny toe-tsaim-polo tsy tonga tsara fa hitonga hitady tsy hamonjy ny very. Matotra ve ianao sa mbola zaza amin'ny fiteny, amin'ny fisainana, amin'ny fihevitra? Fa ny fahamatorana dia miainga amin'ireo zavatra ireo. Korintiana voalohany toko 7:11 fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa rehefa lehibe aho dia nariko avokoa ny fahazazako, nariko avokoa ny fanaon-jaza. Ary io ary ny fanaon-jaza raha teo matotra ianao, fahazazaza foana eo amin'ny fiainana. Fa zavatra faharoa mila tadiditsika ihany koa. Korintiana voalohany io ihany toko 4:20 dia mila haitsika tsara zany hoe matotra ara-panahy dia mitombo. Ahoana hozy izy ny Korintiana voalohany toko 4:20 hoy mivaky ny tena minaran'ny tompo manao hoe ry havako, aoka tsy ho zaza intsony ianareo amin'ny fisainana. Eny raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo, fa raha amin'ny fisainana dia aoka olon-dehibe. Ry havako, aoka tsy ho zaza intsony ianareo amin'ny fisainana. Eny raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo, fa raha amin'ny fisainana dia aoka ho olon-dehibe. Dikan'izany dia zao hoe io fisainana io na afantarana fa olon-dehibe zany olona zany. Matotra amin'ny zavatra izay tenenina, matotra amin'ny fomba fijeriny zavatra, ary ohatran'izany koa ny fiainana ara-panahy mila matotra amin'ny fisainana izy. Toizako izay rehefa avy eo fa tsakotsakoy kely aloha, tsakotsakoy kely aloha, ary io ny fahazazana mitombo amin'ny fisainana maha-olon-dehibe. Korintiana voalohany toko 4:20 ry havako, aoka tsy ho zaza intsony ianareo amin'ny fisainana. Eny raha momba ny ratsy dia aoka zaza ho zaza ianareo, raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza. Fa raha miresaka fisainana dia zao aoka olon-dehibe. Inona zany hoe zaza amin'ny ratsy? Ny zaza indraindray manao diso fa tsy fantany hoe tsy mety iny ataony iny, tsy fantany hoe tsy mety fa ataony le izy. Ary zay le hoe on peut être sincère mais on est dans l'erreur. Ary misy fotoana ohatran'izany koa sika, fa misy indray ny olona tsy matotra efa hitany fa tsy mety mihitsy io, mbola atao iny ihany, ataony ihany. Fa ny zaza indraindray tsy fantany akory hoe tsy mety an'io ataony io, fa dia manao izy. Ary zay no mahatonga ny soratra masina amin'ny teny hoe raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo. Zany hoe ny zaza indraindray manao tsy mety fa tsy fantany hoe tsy mety izay ataony. Fa rehefa manomboka atoro amin'izay izy dia maninona? Tsy manao an'intsony izy rehefa avy eo, satria mitombo amin'ny fahamatorana izy dia nanomboka amin'ny saina izy vao manao zavatra, manomboka amin'ny saina izy vao manao zavatra. Ka noho izany izay fitefen'ny tompo indray ny fonao, izay fitefen'ny tompo ny fonao mba hahatonga anao hanary ny fahazazana rehetra ao amin'ny fonao sy ny fisainanao ao amin'ny fonao sy ny fisainanao. Tefeo no foko iarahantsika amin'ny Karmela.
tefeo no foko ho finananao fa rehefa lasa ho finanan'ny tompo ny fotsika dia me olon-dehibe mandrakarivotsika me matotra andro manalina ny fiainantsika kanefa tsy ao anatin'ny ray andro na tanteraka izany fa mandeha tsikelikely io mandeha tsikelikely eny io arakaraka ny fanaranao ny tompo eny no ampianara ny tompo anao tsikelikely dia rehefa ampianarina ao dia mila mitombo koa nefa fa tsy mijanona zaza foana dia mijanona zaza foana dia mijanona zaza foana fa raha jantsika tsy tonga amin'ilay famatorana raha mpanahy ihany koa ka ny anoizantsika azy ary dia zao hoe raha te ho matotra ara-panahy isika dia inona ihany koa ny tokony atao ary inona ny fahazazana mila mitombo amin'ny fisainana tsara fa mila mitombo ihany koa amin'ny fitovizana an' Jesosy Kristy mitombo tahaka an' Jesosy Kristy mitombo tahaka an' Jesosy Kristy mitombo manahaka an' Jesosy Kristy Efesiana toko faefatra andininy fa 13 Efesiana toko faefatra andininy fa 13 dia hoy izy vaky ny teny manao hoe izany no ahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra ka olon-dehibe isika mahatratra ny halehibehan'i Kristy sy heniky ny hafenoana omeny ka olon-dehibe isika mahatratra ny halehibehan'i Kristy sy heniky ny hafenoana omeny. Raha misy zavatra mila ianarantsika tanora kristianina dia mianatra tahaka ny fiainan'i Kristy. Nanaona ny fiainan'i Kristy tao anivon'ny fiarahamonina, nanaona ny fiainan'i Kristy teo anivon'ny fianakaviana, nanaona ny fiainan'i Kristy teo anivon'ireo namany nandidina azy, nanaona ny fiainan'i Kristy nanoloana an'ireo mpanohatra azy, nanaona ny fiainan'i Kristy tamin'ny fomba fiasany sy ny fandraisany andraikitra. Ny olona matotra ara-panahy dia makatahaka an'i Kristy izy. Kristy no modely-piainany mba hahatonga azy hana fisainana tahaka ny fisainan'i Kristy, fihevitra tahaka ny fihevitry Kristy, fomba fanao tahaka ny fomba fanaon'i Kristy, dia ho tanteraka le olona hoe tefeo ny foko ho anao. Paoly eny anisan'izany, Paoly anisan'izany dia niteny izy hoe niara-mboana tamin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana hoy izy. Tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary zany ny olona makatahaka an'i Kristy, zany ny olona makatahaka an'i Kristy. Dia jerentsika tsara le hoe makatahaka an'i Kristy dia mila manombo ny maizy azy izy ao anatiny ao. Paoly rehefa nakatahaka an'i Kristy dia sanoteny tamin'ny olona manodidina azy izy hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ahoana ozy izy amin'ny Efesiana toko 5:1. Ozy izy ao amin'ny Efesiana toko 5:1 koa manahafa n'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Manahafa n'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Inona ny dikan'izany? Ny olona rehefa tena tian'Andriamanitra dia maka référence, maka tahaka rehefa misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainany hoe raha ny tompony teto inona ny zavatra nataony, raha ny tompony teto inona ny zavatra nyteneniny, raha ny tompony teto
ahoana ny fomba fietsiny de ohatran'izay ny olona matotra ara-panahy de miezaka mitady ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, amin'ny zavatra zay ataony. Raha ny tompoka inteto inona tokoa ny nataony. Ary zay le atao hoe olona matotra ara-panahy, satria tsy zay tiany atao tsony no atao fa zay tiany Kristy ho ataony no ataony. Ary tadeo iny Galatiana toko 2:20 iny niara-nombona tamin'ny Kristy teo ambony hazo fijaliana Paoly tsy izao tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Dika zany de zao hoe ny olona matotra ara-panahy de mitady ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva izy eo amin'ny fiainana, ary miezaka izy hitovy hatratra ny ohatra Kristy eo amin'ny fiainana. Miezaka izy hatratra ny ohatra Kristy eo amin'ny fiainana. Toy izany hoe tsy mora zany Camille, marina zany fa tsy mora zany. Tsy mora anie zany hoe teo mitovy fiainana ny Kristy zany, ary tsisy anana fiainana teny hitovy amin'ny Kristy tokoa, fa saingy zao farafaratsy ao manana modely mpiainana. Modely mpiainana mety tsy ho tanteraka ao 100 isan-jato ohatry ny fiainan'ny Kristy, fa miroso amin'ny fahatanterahany ianao. Ary zay ny tika le hoe fahamatorana ara-panahy. Fahamatorana ara-panahy de mitombo, miatsara, manao tsy mety de miezaka ny anao ny mety atsara. Mitantanina na noetina teo aloha de manomboka mitantana de mitondra ny hafa indray rehefa avy eo. Zany natao hoe olona matotra ao amin'ny Kristy. Fa ny fahamatorana ara-panahy ihany koa de zao ny mila tadidiana hoe mahalala ny fototry ny soratra masina, mahalala ny fampianarana fototra, ny fotom-pinoana eo amin'ny fiainana, ka mahazaka an'ireny fampianarana matanjaka be reny, ohatra fampianarana amin'ny boky ny Apokalipsy. Mbola anao an'izany tsika eto fandarany isika samisy. Reny atao hoe fampianarana taolana reny, mila zatra an'ireny ny olona matotra, fa tsy fampianarana hoe ny fahamasinana, ny fitiavana, ny fandeferana. Zany zavatra fiainana andavanandro zany, fa misy zavatra matanjaka noho izany koa mila nianarantsika, ohatra hoe ny ao ambadiky ny fahafatesana. Inona ny ao ambadiky ny fahafatesana? Mila haitsika zany, ary mila mianatra an'izany tsika, ary mila mahazaka an'izany isika. Fa jereo iny mahatsara ny olona mitombo amin'ny fidirana lalina, amin'ny fahafantarana ny filazantsarany Kristy, ny fahamatorana amin'ny Kristy. De jereo ny Hébreu toko 5 andininy fa 7:20. Hébreu toko 5 andininy fa 7:20 sy 7:20 no vakitsika. Fa zay rehetra mivelona amin'ny dronono dia zaza ihany, ka tsy mbola mahatsapa ny zavatra diso sy marina. Fa ho an'ny olon-dehibe ny vetikanina dia ho an'ireo zatra mampiasa ny sainy hahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ho an'ny olon-dehibe ny vetikanina dia ho an'ireo olona efa zatra mampiasa ny sainy hahay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny olon-dehibe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary ny fahamatorana ara-panahy dia zao hoe ny fahasainao mianatra de mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso, ny tokony sy ny tsy tokony amin'ny fampianarana misy reny. Eny na reny sekta reny amin'ny fotoana anakay ilaina ny miaino ny fampianarana reny, kanefa tsy ny olona rehetra ny mila miainao reny, fa ny olona matotra. Satria raha mbola zaza ianao mbola fitahany reny olona reny. Rehefa lehibe ianao manasaina mahay manavaka, io lazain'ny Hébreu toko 5:20 fa 7:20. Ho an'ny olon-dehibe ozy izy ny vetikanina dia ho an'ireo zatra mampiasa ny sainy hahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, satria zao miainao ny reny ianao mba hafanao manitsy ny reny eo amin'ny olona. Ohatra zao raha miaino ny fampianaram-baolina ianao olon-dehibe mila mahay miainao ny reny mba hafanao mitakilena amin'ny teny hoe hitanao fa le zao fampianarana ohatrao tsy marina zany ara-tsy ohatra masina. Misy marina ny ao anatin'ny fampianarana fa tsy izy manontolo ary mila zatra an'izany ihany koa tsika mianatra fampianarana marina. Ary mialatsina raha ohatra ny vatana be, satria misy ireny olona mampianatra fa milaza avao fa mivilany le fampianarana zay ataony, mivilany. Ka eo zany le hoe ny olona matotra ara-panahy tsy mitsoka an'ireny fampianarana ireny, misy tsy mahalala akory le izy hoe ratsy tsy mety, inona ary ny ratsy eo ary inona ny tsy mety eo. Fantaro aloha le izy vao miteny ianao. Ary nefa tsy ny rehetra ny mila mamantatra ireny karazam-pampianarana ohatran'ireny.
fa ny olona matotra. Ka rehefa manomboka be matotra ianao de mila mamantatra rehefa ampianarana reny ihany koa. Ohatra fampianarana témoin de Jéhovah, mila fantatra ao reny mba ahafanao manitsy ny olona hoe inona tsy mety ao anatin'izany, inona zava-doza ao ambadika izany rehetrarehetra zany. Ka ny olona matotra zany araka ny lazainy Hébreu 5:10 tao de izy hoe fa ho an'ny olon-dehibe ozy izy ny vetikanina de ho an'ireo efa zatra mampiasa ny sainy hahay anavaka ny tsara sy ny ratsy. Mila mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy amin'ny fampianarana izay misy isika eo amin'ny fiainana zany. Matotra ianao rehefa manomboka miditra amin'ireny zavatra ohatran'ireny. Ary ny farany anisan'ny horesako de vadika amin'ny zavatra ray hafa rehefa avy hoe maninona indray ny olona atao hoe tsy matotra ara-panahy. Raha zay ny atao hoe mitondra ao amin'ny famatorana ara-panahy de inona indray no mitondra anao ka mahatonga anao tsy ho matotra ara-panahy. Inona no mety hahatonga anao tsy hanan'izay famatorana ara-panahy zay. Fa hojerentsika farany hoe inona ihany koa no mila ataontsika mba ahafahantsika ho matotra ara-panahy. Jaona 1 toko 4 toko 2 azafady 4:10. Jaona 1 toko 2 4:10. Mahafinaritra io teny io fa indrindra fa ho antsika tanora. Hoy vaky n'ilay teny manao hoe izao ny voasoratra ho anareo ankizy, efa nahalala ny ray ianareo. Izao ny voasoratra ho anareo ray aman-dreny, efa nahalala ilay nanimbara hatramin'ny voalohany ianareo. Izao ny voasoratra ho anareo zatovo, mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Ny olona matotra ara-panahy de sa manda fakapanahy, sa miady amin'ny fakapanahy, sa miady amin'ny faratsiana eo amin'ny fiainana. Ary zany atao olona matotra ara-panahy. Fa tsy tena mbola malemy, tena moa mitafinofo aman-draha, milololanitra tsy maintsy ho lena, manditany tsy maintsy ho lafaka. Tsy olona matotra zany. Tsy olona matotra. Fa ny olona matotra de zao hoe sa miatry. Efa hitanao ve ho avy ny orana tsy hitondra elo ianao? Efa hitanao ve hoe misy vato tsy mandeha amin'ny alina ianao tsy hitondra lampe de poche mba tsy hatafitorana anao? Ary zany atao hoe olon-dehibe. Ny olon-dehibe afaka miprevoir, afaka mitsinjo ny zavatra hitranga eo amin'ny fiaina. Ary ny famatorana ara-panahy koa de ohatr' izany. Mivonona ianao, hiady amin'ny fakapanahy. Ary rehefa mivonona hiatrika izany ianao amin'ny fiainanao de mandositra izany. Ary ny fakapanahy nge de efa nitenen'ny soratra masina hoe toero izy ny devoly fahalivalinareo dia handositra anareo izy. Nefa niten'ny soratra masina ihany koa amin'ny Timoty 2:2 miteny hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Misy fotoana izy atrehany, misy fotoana izy aleo miala. Ary zay natao hoe olona matotra. Mahafantatra izy amin'ny fotoana anakay izy eto mila manoratra, amin'ny fotoana anakay izy ilaina ny miala manoloana ny fakapanahy izay misy eo amin'ny fiainana. Famatorana ara-panahy koa ve zany? Ny fahatongavan'izany de zao hoe rehefa manomboka ao aminao le fisainana miady amin'ny ratsy izay misy eo amin'ny fiainana. Iza moa tsika ny tsalai-panahy? Izy tsika ny tsalai-panahy? Minao fa tsy misy mihitsy zay tsalai-panahy. Jesoa Kristy ary nalai-panahiko. Vao maika ianao, vao maika izao, vao maika isika. Ary arakaraky ny androsonao ny mahatonga ny devoly makafananao. Fa saingy zao raiso tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1 toko 2:4 hoe mahery ianareo, mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika no aresentsika ny fakapanahy eo amin'ny fiainana. Ka ny olona matotra ara-panahy zany de manana tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ao anatin'ny fony. Tsara tsara fa raha mamaky Matthieu 4 isika de hitantsika tsara fa efa nalaina fanahy Jesoa Kristy netiny namalina ny devoly nedivany tamin'ny fakapanahy de tenin'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Tonga nday mbola laka fanahy fa voasoratra hoe aza mekoka afatra amin'ny Jehovah Andriamanitra ao rery any. Tsy fa tenin'Andriamanitra daholo netiny tompo namaly ny Satana, satria ny fieditsika amin'ny fakapanahy de nylazain'ny Efesiana 5 hoe raiso ny sabatr'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra ozy izy ho sabatry ny fanahy. Ny ary midataky
ho antsika manoloana ny fakapana dia ny tenin'Andriamanitra satria inona ny arovany zatovy lalaka le tsy ho voaloto fitandreo manaraka ny teninao teo matotra ara-panahy ve tsika tanao ilaitsika koa zany a ny miady amin'ny fakapana fa maresy ny fakapana tsika dia zao hoe manjary maresy eo amin'ny fiainantsika maninontsika ny manao an'izany rehetrarehetra zany satria tiatsika ny tompo dia teo matotra isika amin'ny fanarahana azy zay no natonga farandre mamonjy nanao an'ity eritrina hoe satria tiako ianao satria tiako ny tompo dia tsy te hijanona ho zaza foana fa tiako olon-dehibe mahatratra ny ohatra Kristy tahaka ny fiainany fiainako eto an-tany satria tiako ianao. Na tu voa lua
dia ny tenin'Andriamanitra farany tiako ho tsarovantsika ety ampamarana izao fandarana izao dia zavatra nambarany Jeremia. Jeremia toko fasivy amby roapolo. Jeremia toko fasivy amby roapolo manomboka amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Jeremia toko fasivy amby roapolo manomboka amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo manao hoe: izao manko no mahalala ny hevitra homaniko ho anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Tenenitra avy amiko tompo izany, ho avy azo antoka no omeko anareo. Amin'izay raha miantso ahy ianareo ka mivavaka amiko dia hiaino anareo aho. Raha mikatsaka ianareo dia hita. Izao tompo dia manao teny entitra aminareo hoe: raha tadiavinareo amin'ny fonareo manontolo ao dia hanaiky ho hitanareo, hanova izay manjo anareo aho. Dia izay indray koa no masaka azo natolotra teto amin'ity fandarana isika samysika niarahanareo tamin'ny namanareo Kamira Falimana ity. Hivavaka isika amarana izao fotoana izao, fa ny teny dia hoe mahiriza amin'ny fanarana ny tompo. Fa misy zavatra maro samihafa izay enarana amin'ny fanarana azy io. Raha ny masina tsara indrindra eo misaotra anao izahay, nomenao ty fotoana ity, menao izao onjam-peo izao, ahafahanay nanovo ahay mpanavaovao avy aminao. Nazonay ny teninao izay fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay hantokana hiarovan'ny tanora ny lalakaleany tsy ho voaloto, ny teninao izay irenay izay mba horaketinao am-po mba tsy hamitana aminao. Mampahireza izay rehetra mandalo fisalasalana na sedra na fitsapana maivay amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo, aoka ny fanahinao ilay mpampahery, hapitraka azy ireny ary hitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Ho anay kosa izay matsiaro tena toa milama ny fiainam-pananay dia arovy izahay, tehirizo ao aminao izahay, ary azavely irehare izahay fa ataovy mahay manetry teny ao anatrehanao, ary ataovy tsapany tsiraray fa reny zavatra mitranga ao amin'ny fiainanay ireny tompo, dia fomba izay hanefenao ny fiainanay. Dia misaotra tamin'ny fotoana nomenao anay androany indray, dia enao ny hitay ny fiainan'ny tanora rehetra izay manaraka izao fandarana izao, mba hahatonga anay iorona ao aminao ny finoanay, ka ho fanaka voafidy ho anao tokoa izahay. Misaotra Kristy tompo, amen. Dia manao mandram-peona mandram-pitafa amin'ny heriny anoto izao indray, miorena tsara ry fanaka voafidy io. Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika, iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.